Salama dole. Misy zavatra manome lagy io ka anao vidéo amin'ny andro alahady. Misy publication nataon'ny administrateur ny page malagasy en France zany eo. Milaza izy fa hoe tsy tokony ampiarina hono ny lalàna mikasika le resaka hoe fahaverezan'ny nationalité raha ohatra ka nangataka ino moa zany nationalité vahiny ilay gasy. Zay zavatra soatany eo. Napetrany tsara mihitsy ny lalàna mikasika l'izy andratany amin'ny 1964 soataliry ao hoe fa nisy foana lalàna io fa tsy ampiarina, tsy nampiarina. Fa hoe araky ny fandehan-javatra moa zany de hoe raha ohatra ka nahazo nationalité anao avy amin'ny firazananao, avy amin'ny ray aman-dreninao de am'izay fotoan'izay de tsy maninona le manana double nationalité, tazominao ny malagasy anao, tazominao ny ino moa zany mahavazaha anao. Fa raha ohatra kosa ianao ka efa olon-dehibe anao, nanao fangatahana izaka ny zopirenena vahiny am'izay fotoan'izay anao de miatra le lalàna hoe isorona aminao ny zopirenena malagasy. Zay le izy. Napetrany tsara zay lalàna zay fa saingy ozy tsy nampiarina zay lalàna zay ary tsy tokony ampiarina. Ny antony tsy tokony ampiarina ny lalàna hono satria miteraka disadisa be ho an'ny gasy manana zopirenena vahiny zany de ahoana zany zay zany rehefa hividy tany sy rehetrarehetra. Zay ny argument lery. Ka za manome lagy azy zany satria zao ny antony. Voalohany indrindra, ela andafy ndray ve lesy no mangataka ny tsy falajana lalàna. Elamba bandimba mivoatra, elamba fampetraka andafy. Inona moa mampandroso ny olona andafy? Inona mampandroso firenena andafy afa-tsy ny ina moa zany fampiarana ny lalàna sy ny discipline. Zay ny ina moa zany fototra ijoroany ny fandrosoana andafy, fampiarana lalàna. Tsisy ambony lalàna na ty andafy aty fa nizaniza migadra, nizaniza ina moa zany miatra amin'ansa azy, nizaniza la na ministre la na zanaky iza moa na zanaky Jesosy la niza miatra lalàna. Zay ny ty andafy aty mampandroso ny olona. Ka ela ve mba firy taona la mipetraka andafy, mba nahita andafy la de ela ndray no mitarika ny gasy anaja ny lalàna ary mitarika ny gasy ina moa zany anao sélection hoe ohatsy tokony ampiary ny lalàna iny. Zao zany le izy tsy haiko izy anarany la. Raha ohatra zany ka hoe misy lalàna tsy tokony ampiarina de ina lalàna tokony ampiarina. Zay le izy hoe misy lalàna mipetraka. Ina moa zany ny ekeny rehetrarehetra io lalàna mipetraka io de maninona tsy ampiarina io fa zavatra hafa ny ampiarina satria i Andry Rajoelina, satria la mpanohany Andry Rajoelina de tsy tokony ampiarina lalàna. Zay le fandehan'izy. Fa le izy de tsotrany ina moa zany safidinao ny ala Madagasikara, safidinao ny naka zopirenena vahiny de assume fotsiny lizy. Mba miassume am'ty fiainana ty fa tsy hoe zay tia natao foana de atao hoe araky ny tenareo any andafy any à France any hoe tu veux l'argent et l'argent du beurre. On ne peut pas tout avoir. Sady rehefa tapa-kevitra la ny akany zopirenena vahiny de ina moa zany de mba miassume hoe very koa ny nationalité malagasy fa rehefa tsy tia la no afaka ny nationalité malagasy la de aza maka ny zopirenena vahiny. Azo atao nge mipetraka andafy, azo atao mipetraka andafy tsy manana zopirenena vazaha fa te profiten'io aide sociale, te profiten'izao facilité amin'ny rehetrarehetra io de alaina l'izy de vitsy foy. De inona moa zany no hoe ny olana zany raha ohatra ka ina le disadisa. Disadisa zao no tsy afaka mividy tany. De mampanina moa zany raha mba tsy afaka mividy tany. Manina raha mba manaiky tsy afaka mividy tany la tsy afaka mividy tany. Raha makany Madagasikara la hoe mila mandoa visa la. Zay le izy, tsy afaka mividy tany, zay ve ny olana ina moa zany anesorana lalàna satria ela tsy afaka mividy tany ary zay le intérêt personnel zay zay zavatra zay toetsana gasy tsisy fivoarana mihitsy zay. Le intérêt ko zany za te hividy tany. Nefa inona moa zany ny antony nametrana io lalàna io am'izay fotoan'izay? Ny antony nametrana lalàna hoe tsy mahazo mividy tany iny teratary vahiny. Mba iarovana amin'ny Madagasikara, mba iarovana ny tombotsoan'ny gasy, mba iarovana satria raha ny vahiny manana nationalité vahiny no afaka mividy tany tsisy rasy ny Madagasikara io. Any ambony lakana ambony zaka izy fa nipetraka fa ionosy io fa efa ny vazaha.
am'izao fotoana zao ary efa tsy rary ny zavatra mahazo satria firy moa vazaha mividy nosy any iranja iny nosy ranja nosy komba sa iza dôlodôlo amidiny zalahy reo mpitolo reo amidiny zalahy amin'ny vahiny efa propriété privé daholo ny nosy satria hatra manodidina iny asa raha mba fantatra laza zavatra zany amle tsy fanarahan-dalàna nefa ny lalàna misy ka raha ohatra lahy tsy afaka mividy tany lahy asa vidin'ny kozina lahy asa vidin'ny iasy lahy le tany raha ohatra ka tsy afaka mividy lahy sady normal koa ny gasy andafy ny tsy mahazo vidy tany ohatra ny vazako satria ina moa mahasamy hafa ny gasy andafy sy ny vazaha mitovy ny karama mitovy ny pouvoir d'achat ka raha ohatra hoe ny gasy andafy manana moyen mitovy amin'ny vazaha sy tsy vela hividy tany de mitovy tsisy hafa ihany zany ka aleo ny gasy andafy izy ny mahazana nationalité tsy afaka mividy tany satria anjakany zareo ndray koa ny Madagasikara zao koa ngely izy firy moa ny isan'ny gasy iarovany laza lalàna zay firy ny isan'ny gasy zay tsy afaka tsy afaka misitraka ny zopirenena vahiny sy ny zopirenena malagasy ny gasy andafy reo be de be reo no nahazo nationalité en filiation hoe bebe ny tany ny dada ny tany setraetra de tonga mahazo automatiquement fa firy ny gasy nangataka nationalité ka nahazo firy 200 000 allez 300 000 500 000 de ireo olona gasy reo firy amreo ny mividy tany a Madagasikara firy amreo ny mividy tany a Madagasikara de izay ny tsapiarana lalàna fa le olona nge de zao amy Kahandrajoelina zao justement Kahandrajoelina zao olona frantsay no mitondra ny Madagasikara frantsay izy manana santé française izy no manana accès amy secret défense à Madagasikara zay ny antsoinao espionnage d'état zany hoe Macron zany afaka miditra am'izay zavatra mandalo ndreka secret ny Madagasikara zany hoe afaka sokafona daholo dossier rehetrarehetra io ohatra ataony Rajoelina i Macron afaka manao an'izay satria andro Rajoelina mitovy amin'ny Macron frantsay le izy frantsay le dala ka raha ohatra ve resaka tsy afafahala mividy tany no anomezana vahana any andro Rajoelina inona moa zany afaka manao zay tiany ataony amin'ny gasy ny France sady d'ailleurs koa moa inona moa zany no tena intérêt ny andro Rajoelina akany nationalité malagasy afahany mitondra sy manao zay fikafikany rehetrarehetra io fa ny tena marina ny vady aman-janany tsisy mipetraka Madagasikara andafy dôlodôlodôlo zany tsisy raha iny aloha tsy tena ratsy aloha tsisy raha iny sisy Madagasikara lahy angalany volany Madagasikara lahy eritrereto fotsiny hoe présidentsika zao hatramin'ny nanombohan'ny mandaka hatramin'izao tsisy mba firenena hafa mba nanaovany visite d'état mba nandeha tary any Allemagne sa économie mba nandeha tany Moscou fa zao tsisy tsary nandeha taizataiza izy fa inenina izy nakatao France zany hoe inona moa zany ny antsony Macron avitina kely ndray lahy misy an'ity lesa avitindray lahy alika kely ny Macron ny présidentsika de zay de mafaly alahy de arovalala izy normal ave zany ny président gasy tsy mba mandeha amina firenena hafa mba manao visite d'état sy ny rehetrarehetra ohatra le ataony président rehetra raha zao tontolo zao tsisy toerana alehany andro Rajoelina raha tsy la France mba toy izy mandeha Genève de ina moa zany réunion internationale io mba toy andeha ho any Washington de réunion internationale io fa raha visite d'état ina moa zany homologue au sommet tsisy toerana alehany andro Rajoelina raha tsy France ina ny antony satria France zany no manakarama azy France ny baiko anazy France ny mandidy azy ina moa zany France no mitondra azy misangany zay le izy zay fandeha izy ka ohatra tsy azo laza zavatra zay hoe ny danger amin'ny fananana ina moa zany double nationalité mitondra fitondrana de zay ny danger hoe aiza tsony le souveraineté aiza tsony le mamalagasy lahy raha ohatra ka olona vahiny no ny baiko ny maramila lahy no commandant suprême de l'armée ina moa zany manana fonction suprême de magistrature olona étranger zay ngely izy ka tsy haiko na azo laza zavatra na tsy azo lahy fa za tena manome laky ana hoe za tsy afaka mividy tany tsy afaka mividy tany na tsy afaka mividy tany inona ny olana tsy afaka mividy tany alahy inona ny olana elahy ty lingilingany andafy
sitrapongy ny zao maka nationalité étrangère de ino moa zany miala Madagasikara ka rehefa sitrapony lisany izy de ndany lisany mandeha daholo zay le izy fa tsy le gasy otany zany de atao subira ny caprice lisany lisany makany andafy nefa sitrapony lisany andeha tany sitrapony lisany tiaka nationalité étrangère de nohony sitrapony lisany sy intérêt lisany ve de le gasy petraka Madagasikara tsy manana nationalité de hiaritra zay lalàna ina moa zany tokony arovana azy hiaritra lalàna sy tokony arovana azy 4 millions gasy ao Madagasikara ao 4 millions de 4 000 lesany any andafy ary lesany ligniliky tsy nitereny lesany fa sitrapony lesany nandeha tany sy naka ina zopirena vahiny de noho ny avy amin'ny lisany ve de isobira ny gasy rehetrretra 4 millions Madagasikara isobira hoe président vahiny no mitondra ny Madagasikara président vahiny voatery tsy maintsy anaken'izay ve le gasy ao tanàna io satria ela te vidy tany ela tsy te andoha visa tsy le like mankaleo be